Ry havako malala ao amin'ny tompo ho aminareo mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Fahefana manafaka trosa. Fahefana manafaka trosa. Zany no misongadina amin'ny mofinainantsika anio. Filazany tsara araka ny Luka 7:7 ny 9:telopolo hatramin'ny 10. Fahefana manafaka trosa. Fony Jesoa tany Galilia dia tazantsika tantarain'ny Luka eto fa mitomandavana ny fampisehoana ny hery sy ny fahefana. Ilay fahefana mampitolagaga tamin'ny fananany hery tamin'ireo olana maro samihafa nananany fiarahamonina toy ny aretina, ny fahafatesana, ny demonia, samy nananan'i Jesoa fahefana. Eny, na ny fampianarany koa aza feno fahefana. Eto amin'ity mofinainantsika ity dia tazana indray ilay fahefan'i Jesosy Kristy manala trosa, manafaka trosa. Ny trosa izay ambara eto dia ny fahotan'ny zanak'olombelona, ka i Jesosy Kristy ilay manam-pahefana, manafaka ny fahotana, mamela heloka, manadio ny olona ho afaka amin'ny fahalotony tanteraka. Raha sendra nasain'ny Simona Fariseo Jesosy hisakafo tao an-tranony, dia iny ro tonga nanotrina azy tao ihany koa vehivavy mpanota anankiray. Vehivavy mpanota izay tondron'olona molotra, halan'ny fiarahamonina feno fahotana, rakotry ny fahotana. Tazantsika eto Jesoa ilay tsy mba nanosibon-tanana ny mpanota. Mifanohatra amin'izany aza. Navelan'i Jesoa heloka ity vehivavy ity, nofoanany ny trosa rehetra, ny trosa-pahotana tao aminy. Ampitain'i Jesoa tahaka ny manatrosa tokoa mantsy ny olona. I Simona ilay ambara fa nananana trosa denary 50, fa nen'ity vehivavy ity kosa 10 en'izany nananana trosa denary 500. Ambara eto fa ilay vehivavy mpanota no namoizana be. Hita eto ny ezaka rehetra izay nataony. Raha nahitan'i Jesoa izy, indro nakotsa ny tongotry Jesoa tamin'ny ranomasony, namoaka izany tamin'ny tongony, nanositra diloilo sy menaka manitra ny tongony izy. Eny, nahafoy be, mariky ny fivalozana, fiaikena ny mahampanota azy teo anatrehan'i Jesoa. Finoana lalipaka, vonina hibebaka, izany no nasehon'ity vehivavy ity, ka nahatonga an'i Jesoa hiteny taminy manao hoe voavela ny helony be fa be fitiavana izy, fa izay voavela tamin'ny kely dia kely fitiavana. Ry havako malala ao amin'ny tompo. Tsy mifidy fahotana ny famelan-keloka atolotr'Andriamanitra. Na toy inona hadiry ny fahotan'ny olona iray. Raha vonina hibebaka izy, dia vonina koa Jesoa hamafa izany trosa izany. Asa raha tadiditsika nisy fotoana ny mpianatra nanontany tamin'i Jesoa manao hoe, mpampianatra, hatramin'ny impiry moa no anontany rahalahiko amiko ka avelako ny elony? O Jesoa namaly tamin'izany fotoana izany manao hoe
tsy ataoko amina hoe hatramin'inimpito fa impito amin'ny fitopolo. Hoarin'i Jesosy tahaka ny lehilahy nanana trosa talenta iray alina, ka dia indro ny tompony manafaka izany trosa izany tanteraka aminy, nahafohy ny trosany rehetra. Na toy inona heloka ataontsika zanak'olombelona eo anatrehan'Andriamanitra dia tsarovy fa raha mino isika, raha miaikeloka isika dia indro Jesosy lay namafa ny fahotan'ilay vehivavy mpanota no hamafa ny fahotantsika raha teo koa. Mampahery anao ary havako malala amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra izao. Mety samihafa ny fijerin'ny olona anao, mety tondromolotra, mety manao fijery anavona, mety fijery efa hitorabato mihitsy aza tahaka n'ilay vehivavy azon'olona tanana notoraham-bato. Na inona fijery ny fiarahamonina sy ny manodidina anao, tsarovy Jesosy Kristy vonona handray anao. Jesosy Kristy vonona hamafa ny helokao. Jesosy Kristy vonona hanaisotra tanteraka ny trosanao na toy inona. Ny andrasany aminao dia lay fanahy vonona hibebaka, vonona hiala amin'ny ratsy natao, vonona hanolo-tena ho azy marina tokoa. Izay rehetra manatonaho Jesosy dia tsy mba ho laviko mihitsy. Ity ampamaranana ary havako, samy manatona an' Jesosy daholo ny olona samy hafa karazana rehetra. Nanatona azy Simeona, nanatona azy ilay vehivavy mpanota, saingy tsarovy samy avelan'Andriamanitra araka ny fahotana nataony ny tsiraray avy ny olona rehetra. Dia ho an'Andriamanitra irery any voninahitra. Amen. Hivavaka isika ry havako. Andriamanitra endre ny fifaliana sy faharavoravoana ty anatin'ny fonay. Lay Andriamanitra mamela heloka. Mamela heloka tokoa ianao. Ary izay manatona anao tsy mba misy ho lavinao mihitsy. Ndreto izahay manatona anao amin'ny fanetretena. Tonga amin'ny fo mibebaka. Ianao Jesosy lay efa namafa ny fahotanay teo amin'ny hazo fijaliana. Vavaka izay Jesosy mba omenao hery, omenao tanjaka, omenao fahasalamana, hiatrehanay ny hoavinay, ny fanomponay, ny mombanay rehetra. Ankininay amin'ny anaranao Jesosy, ny asa rehetra izay ataonay, ny fiainana andavanandronay, ireo rehetra izay mila anao Jesosy, mila ny famanginao, mamangy azy, mihaino ny vavaka ary mamalia. Amin'ny anaran'i Jesosy, lay tompo sy mpamonjy anay, nanaovanay izany vavaka izany. Amen.